miara-patsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao reo fahadisoana tsy azo ekena amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Be dia be no mety ho fahadisoana ataontsika eo am-pitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ohatra hoe nandray texte ianao dia nanazava fa mety hoe tsy voazavanao tsara ilay izy, na koa hoe tsy voafolakao tsara ny contexte, na ihany koa mety hoe tsy tena tafajanona tamin'iny texte iny ianao fa lasa nandeha tetsy sy tery ohatra. Zany rehetrarehetra zany mety ho fahadisoana daholo. Ao anatin'izany koa no hoe indraindray asa ny voambola nampiasainao, na mety tsy teny vary amin'ny anana, na mety misy zavatra tsy mifanarakaraka tokony izy, na mety misy teny mandratra aza, mety voateninao ao anatin'ilay toriteny. Zany rehetrarehetra zany dia fahadisoana mety hitranga ary mbola azo leferina daholo zany satria azo amboarina zany. Fa ireto zavatra anankiroa reto no tena tiako afantsika ao anatin'ny saintsika amin'ity anio ity dia itsika rehetra izay mitory ny tenin'Andriamanitra. Be dia be tsika no mitory teny amin'izao fotoana izao ary tena tsara zany. Fa tena hampianatra antsika fa maro be koa ny mpitory teny tafalatsaka ao anatin'ireto fandrika anankiroa reto. Ny voalohany dia izao tsy mitory an'i Jesosy Kristy. Misy zany mpitory teny enona ilay tory teny 20 minitra, 5-20 minitra fa tsy voatononao mihitsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Indray mandeha voatonona fotsiny ohatra ny anaran'i Jesosy Kristy. Mazava ho azy fa tsy mitory an'i Jesosy Kristy zany ilay mpitory teny. Ary indray mety hoe any amin'ny testamenta taloha ohatra no toriana dia eo tsika dia lasa tsy haintsika zany mitondra an'i Jesosy Kristy ao anatin'io texte io. Nefa dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy mihitsy no nilaza zany fa izy dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra ray manontolo. Ny boky ny lalàna ny Mosesy sy ny mpaminany dia milaza azy daholo zany rehetrarehetra zany. Ka raha fa tsy tafiditra ao anatin'ilay teny izay torianao ny anaran'i Jesosy Kristy dia tadidio tsara izay fa efa mivoana zany zay. Zavatra tsy azo ekena zany satria lasa moral fotsiny zany ilay toriteninao amin'izay fotoana izay. Ary indraindray misy toriteny dia tahaka izany mihitsy hoe tena manasikasina mihitsy izy, mamotsipotsitra mihitsy izy ny faharatsiana izay ataon'ny olona ary tian'ny olona ny meno an'izany toriteny izany satria hoe tena masasa mihitsy ilay mpitory miresaka ny amin'ny fahotan'ny olona. Fa raha ohatra ka izay fotsiny no ataonao dia tsisy hafa amin'ny Satana satria Satana anie dia tsisy hafa amin'izany ny ataony manasikasina ny fahotan'ny olona fotsiny. Ary izy tsy hitondranao any amin'i Jesosy Kristy zany mihitsy. Fa tokony tsy maintsy entinao makany amin'i Jesosy Kristy sy ny famelan-keloka sy ny hazo fijaliana ny toriteninao mba hahazahoan'ilay olona famindrampo fa tsy hoe manamelo-tena fotsiny ao izy. Fa raha ohatra ka tsy tonga any amin'i Jesosy Kristy ilay resaka nefa dia no potsipotsirinao tao daholo ny fahotany rehetra dia vao maika izy mavesatra raha hiala amin'ny fiangonana. Ary tahaka izany koa ny mitory amin'ny ankizy. Be dia be ny olona no mitory amin'ny ankizy dia tena lasa moral fotsiny ilay izy. Hitanareo rankizy dia ohatran'izao dia zany tantara kely zany dia izao no lesinao atsika tsoahana amin'izany rankizy dia itsika koa dia tokony ianao ohatrao dia ny ankizy koa dia tsisy afa mianatra dadabe zany, tsisy afa mianatra anatry ny ray aman-dreny zany. Fa inona ny mahatonga anazy ho toriteny? Inona ny mahatonga anazy ho fitoriana filazantsara? Miresaka an'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy entintsika ao amin'ny tantara izay resahantsika foana ny famonjen'i Kristy, ny asa mahagaga nataon'i Kristy, indrindra ny hazo fijalian'i Kristy. Ka rehefa ohatra ka tsy voaresaka ao anatin'ilay toriana ny tenin'Andriamanitra zany i Jesosy Kristy, ivon'ilay teny izay torianao dia mazava fa tsy voafolakao zany izay ilay texte ary tena erreur fatale zany. Tsy azo ekena zany amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra satria efa tsy Jesosy Kristy intsony ny torianao amin'izany fotoana fa zavatra hafa mihitsy. Dia mila mandinika antsika iza marina moa no tena torianao. Jesosy Kristy ve? Ny herin'ny fitsanganany ve? Fa zany natonga amin'ny Paoly itemana hoe ninitsy na hafantatra zavatra hafa teo aminareo ao izy afa-tsy izao ihany dia Jesosy Kristy izay maty ary nitsangana tamin'ny maty. Zany ny filazantsara amin'ny Paoly ary tsy niova mihitsy fa dia izay. Ka na dia mitory ny testamenta taloha azy ianao dia tsy maintsy tokony ho tafiditra ao anatin'izany foana ny famonjen'i Kristy sy Kristy Jesosy. Ny zavatra faharoa dia izao, ilay mitory asa fa tsy mitory fahasoavana. Io koa tena zavatra ngeza be io, ilay grâce, fahasoavana ny tokony ho torintsika fa tsy asa. Ny mahatonga ny olona manao an'izany dia izao tsy haintsika indraindray ny mampifandray ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Dia rehefa mamaky ny testamenta taloha ilay mpitory na mitory an'iny testamenta taloha iny dia tena hoe le zavatra hitany tao mihitsy ny toriany hoe hijerevantsika zao ny tantaran'i Abrahama ozy izy. Abrahama dia sakaizan'Andriamanitra dia ambarany manao hoe raha te ho sakaizan'Andriamanitra ianao dia voalohany manaova an'izao, faharoa manaova an'izao, fahatelo manaova an'izao satria izay no hitantsika nataon'i Abrahama. Ohatrany hoe tsy diso zany fa zany toriteny zany dia toritenin'ny testamenta taloha zany. Zany hoe raha te ho sakaizan'Andriamanitra ianao dia mila manao an'izao sy manao an'izao sy manao an'izao ianao, zay le asa.
zany hoe ny asanao zany ny mahatokanao ho voavonjy, le asa ataonao zany ny mahatonga anao ho sakaizan'Andriamanitra. Tsy izany mihitsy nahatonga antsika ho sakaizan'Andriamanitra, fa ny mahatonga antsika ho sakaizan'Andriamanitra dia noho ny finoantsika an' Jesosy Kristy izay mitoetra ao anatintsika, ka rehefa manana an' Jesosy ao anatintsika isika dia efa tonga sakaizan'Andriamanitra. Ka satria sakaizan'Andriamanitra dia am'izay vao hoe manao an'izao sy manao an'izao sy manao an'izao, fa tsy hoe anao an'izao zao mba ho sakaizan'Andriamanitra. Zavatra anankiroa mifanipaka zany ary mila diniantsika lalina. Tahaka izany koa ny hoe raha tianao ny hanana fahamasinana dia mila manao an'izao, manao an'izao. Zany hoe ezaka avy aminao ve zany no azahoanao fahamasinana raha izany? Tsy izany mihitsy ny ambaran'ny soratra masina ravana, fa raha ny testamenta taloha dia izany, fa raha ny testamenta vaovao dia fahasoavana. Ambaran'ny Efesana 4:9 manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ozy izy, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, tsy avy amin'ny asa mihitsy no ahafahantsika mahazo ny famonjena rehetra. Ka raha misy mpitory filazany tsara, enoy tsara ny tory-teny ataony. Fa raha miteny aminao izy manao hoe raha ohatra anao ka te ho tanteraka dia voalohany manao an'izao, faharoa manao an'izao, fahatelo manao an'izao, na hoe raha ohatra anao ka te an'izao dia manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao, dia miteny hoe fa mitory asa izy amin'izay fotoana izay, mitory asa izy amin'izay fotoana izay. Ary io asa io tsy vitan'ny Israely io, zay ny tsy nahazahoan'ny famonjena mihitsy, ka nahatokan'Andriamanitra nidina nitondra ny zanany. Ny asa rehetrarehetra dia vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana daholo. Conséquence daholo ny antsika zany zao. Raha miteny zany soratra masina manao hoe any amin'ny Malakia 4:7 zao, entinareo ny ampahafolo-karenao izy izy, asivo hanina ao an-trano firaketako, zaho toetrana amin'izany fa ovako ny varavaran'ny lanitra, androtsahako fitahina manana ambiampo anareo. Dehibe ny mpitory filazantsara tonga dia mandray an'io arabaky teny mihitsy hoe ao manova ampahafolo-karena amin'izay fotoana izay irotsaka ny fitahin'Andriamanitra araka io teny io. Raha tany amin'ny testamenta taloha dia marina izany teny zany, fa raha ty amin'ny testamenta vaovao tsy hoe satria manao ampahafolo-karena dia irotsaka ny fitahina, zany hoe le asa ataoko zany no condition azahoako le fitahin'Andriamanitra. Tsy izany intsony, fa ty amin'ny testamenta vaovao Jesosy Kristy le fitahina ho an'izao tontolo izao, le nambarany tamin'ny Abrahama manao hoe avy amin'ny taranakao no hitahina amin'ny firenenitra ambonin'ny tany. Dia efa nisokafan'Andriamanitra ny lanitra tamin'i Jesosy Kristy natao batisa, dia efa nalotsany io zanak'Andriamanitra io, nalatsany io. Io le fitahina zany efa niraisintsika le fitahina. Na dia mbola tsy nanao ampahafolo-karena areo dia efa niraisinao le fitahina, efa niraisinao Jesosy Kristy. Fa ny hoe satria nandray fitahina avy amin'Andriamanitra dia nahazo mamaim-poana dia izara hanome amin'izay. Zany hoe ny testamenta vaovao dia izao nandray fitahina dia manome, fa ny testamenta taloha dia ny hoe manomeza vao mandray fitahina ianao. Dia zavatra roa samihafa zany. Ka rehefa mitory an'ilay izy tsika dia mila haitsika tsara ny manavaka an'izany hoe aty amin'ny testamenta vaovao itsika zao, fa tsy any amin'ny testamenta taloha intsony. Aza mitory asa zany ry havana. Indraindray tsika dia mieritreritra hoe raha te ho afaka ianao, voalohany dia izao, faharoa dia izao. Inona ny tianao tenenina amin'izany? Mbola mitarika ny olona hiasa, hiverina any amin'ny testamenta taloha foana tsika. Ny fanafahana anao dia efa nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, ny finoanao an'izay fotsiny, fahasoavana zany, grâce zany, nomenanao mamaim-poana zany, tsisy ezaka avy aminao na asa avy aminao zany, fa nomenanao mamaim-poana. Saingy rehefa notahina ianao, rehefa no amasinina ianao, rehefa no diovina ianao, rehefa no afana tao amin'i Jesosy Kristy ianao dia vokatr'izay miasa amin'izay ianao. Zay zany izy. Le finoana zany aloha no miteraka asa, fa tsy hoe ny asa no hiteraka finoana. Fa rehefa no amasinina dia izao tsy hanota, satria za mahatsiaro ny tenak'olo-masina, fa tsy hoe tsy hanota mba ho olo-masina. Raha izay manko dia lasa hoe ianao zany ny mahatonga anao masina, ny zavatra izay ataonao zany ny hahamasina anao. Ka raha misy mpitory filazany tsara mitarika anao indray hiverina any amin'ny testamenta taloha, ireo rahafatalina zany, mana fahavalon'ny hazo fijaliana zany, mbola tsy voafolaka ny tsara zany angamba ny famonjen'i Kristy, ary mialatsiny ara miteny izany. Ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy teo ambony hazo fijaliana, izay mitondra ny zavatra rehetra, nahavitana ny zavatra rehetrarehetra, efa masina ianao, efa marina ianao, efa sakaizan'Andriamanitra ianao, efa nkasitrahan'Andriamanitra ianao, efa tonga tanteraka ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay ao anatinao. Ny zavatra rehetra dia conséquence daholo sisa ataontsika daholo noho ny amin'izany rehetrarehetra zany, satria anao masinina dia izao andeha hitandrina ny tenako amin'izay tsy hanota, fa tsy hoe andeha hitandrina ny tenako tsy hanota mba olo-masina. Tsisy ezaka avy aminao ry havana, tsy hahavitanao masina mihitsy ianao ninona ho ataonao, fa tsy maintsy nataon'i Jesosy ihany no manamasina antsika. Reo zavatra roa reo ary ry havana mba tiako tadidin'ny mpitory filazany tsara rehetra. Rehefa mitory ny teny ianao dia tadidio tsara fa Jesosy Kristy avotra ao anatin'izany. Fa raha vao tsy misy an'i Jesosy Kristy voaresaka ao dia moral zany ilay izy, tsy fitoriana filazany tsara zany. Ary ny faharoa dia ny hoe fahasoavana toriana, fa aza mitory asa zany.
mety tsara le mitory manasikasina ny fahotana ataon'le olona fa ento amin'ny fahasoavan'Andriamanitra foana izy manao hoe fa ao amin'i Jesosy Kristy amarinina mamaim-pona isika raiso ny fanamarinana anao raiso ekeo amin'ny finoana ny fanamarinana anao amin'ity androandroany ity dia meteza amin'izay satria no amarinina ianao hitondra ny tenanao araka ny sitrapon'Andriamanitra dia izay no toriana ary zany no tenin'Andriamanitra filazantsara izay ambarany soratra masina ka dia mahery zary havana mino fa hitondra antsika ho amin'ny fiavaozana amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay video izay ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen.